zao tsika dia maki salamo miderahany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony miderahany Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay ny famindrapony miderahany tompony tompo fa mandrakizay ny famindrapony izy irery no mpanao fagagan-dehibe fa mandrakizay ny famindrapony izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena fa mandrakizay ny famindrapony izay namelatra ny tany ho ao ambonin'ny rano fa mandrakizay ny famindrapony tahinany ny teny amen. Akisika Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitra mandrakizay tokoa ny famindraponao mahatonga anay vory eto ankalaza ny anaranao hidera ny anaranao anandratra ny anaranao ameo anay ho fenonao izay fanahy masino mba hahafahanay manadino ny zavatra rehetra fa mampifantoka ny sainay sy manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Izay telo miravavy aty oloana dia faly miarabantsika rehetra tonga androany amin'ity sabata maraina ity. Mety nanana olana antsika nandritra ny herinandro, mety misy ny salama, mety misy koa no nanana problema mety samihafa. Androany efa antsika tonga eto aoka antsika samy fampiarahaba. Eo akaikintsika teny hoe tonga soa atao tranon'Andriamanitra ianao dia sady mitsikitsikitsika izay zany ataontsika fampiarabana androany. Miaraka. Anoizantsika ny fiteranan'Andriamanitra dia ampitsanganana anaovantsika ny hira feon'ny Kristy no miantso andininy voalohany sy faharoa. Feon'ny Kristy no miantso mifoaza ianao milonjehitra ny voa izano iasao ny mpamonjinao miantso antso alefa milao ovali fantsomaika
na tsy lasa lavitraza ianao mba mitory vitsy matsy ny mpilaza ny tantarany Kristy midadasika ny sakely ny finoana nefa Jesu tomponasa no anampiheriana. Eo mpitsanganana ihany a dia toizantsika ihany amin'ny hira digne et tu. T'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne-tu agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu agneau de Dieu, tu agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne-tu agneau de Dieu, digne-tu agneau de Dieu. Ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu agneau de Dieu, digne-tu agneau de Dieu, l'univers proclame la beauté de ton saint nom. De prier à genoux. Père
Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier ce matin. Si nous sommes à genoux, c'est parce que nous ne sommes pas dignes, parce que nous sommes pécheurs. Toi seul, Seigneur, qui peux recevoir la gloire, la louange et la puissance, l'honneur. Et nous voulons, Seigneur, te rendre reconnaissance aujourd'hui pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends à nous humilier devant toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous pardonnes. Tu nous laves de toutes nos fautes. Seigneur, les petits, les jeunes et les grands qui sont ici, nous nous approchons devant ton trône pour que tu puisses, Seigneur, nous couvrir de ta pureté, de ton vêtement blanc. Seigneur, que ce culte que nous voulons te rendre aujourd'hui remonte par l'aide de ton Saint-Esprit vers toi et que nous puissions vraiment, Seigneur, des personnes réceptives à tes commandements, à tes instructions et à tes enseignements. Seigneur, permets que toutes personnes qui sont ici, qui veulent vraiment de tout cœur se rapprocher de toi, que tu puisses les recevoir. Seigneur, donne-nous la paix et donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit afin que nous puissions vraiment vivre avec toi tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Tonga mifanatitra sy ampahafolony tsika. Aoka samy hanomana ny fanatitra sy ampahafolony alohan'ny hamakiko ny teny. Vakitsika ao Malakia 7:10 ka hatramin'ny 12. Entinareo ny fahafolon-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro. Raha tsy voako mivaravarany lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny. Ka dia havanim-bo ny voalobokareo any an-tsaha ho Jehovah tompony maro. Ary ianareo ataony firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo hoy Jehovah tompony maro. Rehefa manome fanatitra ho an'Andriamanitra antsika sy ny ampahafolony dia azo fitahiana manana ambiampy araka ny voalaza eto, ary izay zavatra ataontsika rehetrarehetra dia azo fitahiana avokoa ambena an'Andriamanitra zany ny zavatra izay ataontsika, na ny fambolena ataontsika, na ny asantsika, na ny tokantranontsika, izay zavatra rehetra mikasikasika antsika dia azo fitahiana, ary anaovan'Andriamanitra sinia zany zavatra nyteneny izany. Izao antsika dia hiditra mifanatitra sy ampahafolony.
hitsangatsika n'olotra ny fanatitra vavakintsika. Jesosy tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao satria mbola nomenao fitahiana, mbola nitahinao indray izay tamin'ity sabata ity satria afaka nanolotra izay kely nanananay. Dia raiso izany Jesosy satria vokatry ny fonay na dia kely azy dia ianao aneny ampitombo ny fitahianay bebe kokoa. Dia ianao no mbola ame fahasalamana ho anay indrindrandrindra mba ahafahanay manolotra ny tokony omenay ho anao. Dia taio ny asanay, taio ny isam-batan'olona tsirairay izay tonga eto amin'ity sabata ity. Dia ny toy ny sabata koa dia mbola apetrakay ao am-pelantananao izy izany. Dia izany no eziko sy angatahako amin'ny anaranao. Amen. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite devinette. Qui aime les devinettes? Ah, tout le monde aime les devinettes. Alors, je me remets un peu dans le contexte. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Et la personne que je vais essayer de vous faire deviner, c'est une personne qui avait beaucoup de foi. Une foi exemplaire, vraiment quelqu'un qui défiait les géants. Alors, je vois quelqu'un déjà qui veut essayer. Déjà? Ryan? David? Non, c'est pas David. Donc, au départ, ils sont partis d'Égypte. Vous savez, le peuple d'Israël a été miraculeusement sorti d'Égypte. Ils ont ouvert la mer Rouge. Dieu leur a promis quelque chose. Vous allez entrer dans la terre promise. Oh non, pas encore. Donc, ça c'était la promesse de Dieu. Et dans le désert, le peuple d'Israël a toujours murmuré, n'a jamais fait confiance à Dieu, a toujours dit mais on aurait dû rester en Égypte, là-bas on avait de quoi manger, on avait de quoi boire, on avait tout ce qu'il nous fallait. Mais cette personne ne s'est jamais plaint. Il était parmi ceux qui ont toujours cru en Dieu. Il avait cette vision, cette conviction qu'ils allaient vraiment entrer dans le Canaan. Donc, le temps est passé. Quelques jours plus tard, ils sont arrivés devant, en face en fait. Ils devaient donc faire une sorte de repérage. Maintenant, vous savez à peu près qui c'est. Un repérage. Il fallait donc envoyer 10 espions. Il était parmi ces espions. Donc là, ça devient un peu facile, les enfants, non? Qui veut essayer? Non? Presque. Oui? Nathan, c'est ça? Le petit frère, il s'appelle comment? Ryan, excuse-moi, Ryan. Ryan? Oui, exactement. C'est l'histoire de Caleb qu'on va voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui était incroyable avec Caleb? Caleb était un homme de foi. Pourquoi on dit qu'il est un homme de foi? Est-ce que vous savez pourquoi on dit que c'est un homme de foi, Caleb, les enfants? Est-ce que vous savez pourquoi c'est un homme de foi? Oui? Exactement. Il était parmi les seules personnes qui n'avaient pas remis en cause l'ordre de Dieu. Mais pourquoi? Qu'est-ce que les autres ils ont dit? Qu'est-ce que les autres ils ont dit pour que Caleb en fait et Josué ils soient différents? Qu'est-ce que les autres ils ont vu? Oui, Ryan?
Ils ont vu quoi les autres espions? Ils étaient 10, hein, et Caleb et Josué étaient les seuls à avoir fait confiance à Dieu. Les autres, ils ont vu quoi quand ils ont fait Ils ont vu des géants, j'ai entendu. Oui, ils ont vu des géants. Ils ont vu quoi d'autre? Ah, ils ont même inventé des choses. Ils ont dit ce sont des cannibales. Mais ce n'était pas vrai. Non, et qu'est-ce que ça a eu comme effet chez le peuple d'Israël? Est-ce que vous savez? Ils étaient terrorisés. Terrorisés. Ils avaient peur. Ils n'osaient plus. Ils ont dit, bon, moi je veux rentrer, on va se faire un chef, on va éliminer Moïse. Et puis ils étaient même prêts à prendre des pierres. Ils étaient sur le point de lapider Caleb et Josué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il est intervenu miraculeusement. Les pierres sont tombées de leurs mains. Et il y avait un grand tremblement de terre ou quelque chose vraiment d'extraordinaire. Le tabernacle s'est illuminé d'un coup. Après, ils se sont tous enfuis dans les tentes. Ils ont fait comme ça. Ils avaient trop peur, les autres. Mais ça, ce n'est pas ce que je veux, là où je veux en venir aujourd'hui. C'est que nous aussi, nous sommes des Caleb. Dieu a besoin des Caleb aussi aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que nous aussi, on est au bord d'une terre promise, nous aussi? Est-ce que vous pensez? C'est quoi la terre promise pour nous? Les enfants? C'est quoi la terre promise pour nous? Vous pouvez lever la main. Oui? Le paradis, la nouvelle Jérusalem céleste. Et aujourd'hui, tout ce qu'on entend tout le long de la semaine, tous les jours, c'est « Ah, il y a la crise, il y a la guerre, il y a plein de choses. » Et nous sommes des Caleb, alors nous, on ne regarde pas les géants, on ne regarde pas les difficultés, on regarde Dieu, on regarde les promesses de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu il a promis? Il va nous sauver. Donc moi, je veux que cette semaine, nous allons garder cet espoir, tout comme Caleb. On va avoir la foi, on va garder la foi et jusqu'au bout, nous allons comme lui entrer dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Alohan'ny andrenesantsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra dia araka maka ny vaky teny fototra isika izay hita amin'ny Salamo fa 3:20. Salamo fa 3:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandray amin'ny ahy maitso izy, mitondray eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy. Mitarikay amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aliko ny fahafatesana zao, dia tsy atao ohatran'ny loha zao, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny teninao, ireo no mahafatahotra. Mamelatra latabatra eo anoloako, eo amason'ny fahavalika ianao. Manositra diloilon'ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anarakay amin'ny andro rehetra iainako. Dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava ao. Amen. Merci beaucoup pour la lecture de la parole. Merci beaucoup pour l'histoire pour les enfants. Aujourd'hui, je vais prêcher en malgache. Tourteny amin'ny teny malagasy. Kanefa napetrako amin'ny PowerPoint daholo ny dikateny amin'ny teny frantsay satria betsaka sika amin'ny teny frantsay ny zanakitsika dia ezakitsika zany mba mahazoko izy ireo.
ary nisy boky zay soratany Jacob Wright miteny hoe ny titre zany de hoe Davida mpatsaka ny Israely sy Kaleba ao amin'ny Baiboly. Misy fifantsifiny eto satria Kaleba ny tantara ho any ankizy de Davida indray ny atao am'lesiny. Samy avy amin'ny fokony Joda izy mirahalahy reo fa tena mahagaga mihitsy ny herim-po nanan'izy ireo. Courageux. De mifanitsy le izy ka hianatra momba ny Salamo 7:20 sika. Za moa zany tapabolana lasa teo isaky ny sabata faharoa sy ny sabata fahaefatra zany miaraka amintsika eto. De rehefa sabata faharoa zany ara sitrapon'Andriamanitra de ezaka hitoroteny amin'ny teny frantsay. De rehefa sabata fahaefatra ezaka amin'ny teny malagasy. Matsiaro ny teny rahalahy Jean tamin'ny sabata hoe minono roa tsika ozy izy. Fa samy teto amin'ity firenena zay mandray atsika ity, tsika zany de malgasy, il y a des malgaches francophones, il y a des malgaches malgasophones. De ezaka isika satria ny fanan'Andriamanitra miasa eto de mangataka ny fitarian'Andriamanitra manokana isika. Ka ny lohateny afatra zany de hoe tarihan'ilay mpiandry tsara, guidé par le bon berger. Ivavaka isika alohan'ny hanomboantsika ny fotoana. Jesosy io iresaka anao zay Andriamanitra ray fanamasina meteza hiaraka aminay amin'ity maraina ity. Ampangino fe hafa rehetra afenao ambadiky ny hazo fijaliana Jesosy io. Ka ny feonao zay mampahery anay, mampitraka anay reny no renay. Misotra indrindra fa menao ihany fahafahana izay makalaza ny anaranao, mihira fa dininy ianao, mendrika ianao, mandre tantara ho any ankizy ihany koa. Ary antso amin'ny famerenana aminao zay ny fanompona rehetra ary ankehitriny zay hiaraka andinika ny teninao ka mangataka fanahy masino mba ho ampianao manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Guidé par le bon berger. L'Éternel est mon berger. Jéhovah ny mpiandry ahy. Ahoana ny toany? Tsy anan-java-mahory aho. Ny Salamo 7:20 de be mihitsy ny olona mahay tsenjery an'io. Mino fa mahay zany tsenjerinareo amin'ity. Raha ny ao an-tokantranonay aloha rehefa manao fiaraha-mivavaka amin'ny hariva de matetika mifaranana amin'ny Salamo 7:20. Io Salamo 7:20 io de atapitrisany mihitsy ny olona mahay an'io. Ny Salamo 7:20 mampahery ny bidabe ny Salamo soratan'ny Davida fa ty anankiray ty de mahagaga mihitsy fa tian'ny olona. Rehefa misy olona ohatra hoe imatsiaro tena ho irery de mamaky an'io Salamo 7:20 io. Rehefa misy olona marary aza de menana azy io Salamo 7:20 io. Any amponja de Salamo 7:20. Efa misy fandevenana de Salamo 7:20. Ka mba ty resaka an'izany amin'ity maraina ity vavaka tamin'ny herinandro ty hoe inona Jesosy ny afatra entinay mifampahery amin'ny sabata. De ohatra manindry ny foko Andriamanitra hoe resao io. Resao Salamo 7:20 mba tsy ho tsenjery manitra fotsiny. Fa tena mba ho hita de ozy aho hoe amin'ity maraina ty azy io voalohany io fotsiny, andiny voalohany fotsiny, juste le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rehefa nanohitra an'izany Davida de voalaza fa tamin'ny faraparan'ny fotoana mihitsy ny tao amin'ny fanjakany. Teo amin'ny farany mihitsy zany izy rehefa nijery ny fiainan'Andriamanitolo izy mieritreritra ny Davida nareo jereo ny fiainan'i Davida niady tamin'ny Goliata, niady tamin'ny Filistine, niady tamin'ny Amalekita, tadaviny Saoly vonoina. Niaritra n'izany hoe fialonan'ny Saoly zany izy zany ndray mpandeha moa miaramila ny saika tora-bato azy satria lasa kibabo daholo ny fianakaviana rehetrarehetra lasa ny Amalekita. Io Davida io zany nandalo na fotoana mafy zany hoe tena nitafalatsaka tao amin'ny fijangajangana izy nanohitra amin'ny Salamo 1:50. Namono olona mihitsy azy izy, namono ny vadiny Batseba. Zany hoe ty Davida ity nandalo tamin'ny karazam-piainana rehetra izy de rehefa tonga teo amin'ny fanjakana tamin'ny faraparany amin'izay izy de nanoratra ny Salamo 7:20 de hoy izy hoe Jéhovah no mpiandry ahy. Ary rehefa niteny an'izay izy de entiny maneho zany le fifandraisany amin'Andriamanitra. Tsy nataony hoe Jéhovah no ampingako na misy aza Salamo miresaka an'izany izy, mon bouclier, mon épée,
tsy niteny izy hoe monrocher nefa koa izy efa hoe io verimberina foana Jehova no mpiandry ahy, Jehova mon berger, Andriamanitra no mpiandry ahy. Ante hojerentsika ny tontolo manodidina an'izany a, ny mpiandry olona tany amin'ny Israely dia tsy mitovy amin'le ohatra hoe aty Europa na any a Nouvelle-Zélande moa zany ny tena be dia be ny mpiompy an'ity zavatra ity, fa harena mihitsy izy io a, vidiana, tsy any anaty vala le izy a na any anaty ferme fa any amin'ny tendrombohitra any. Dia io zany any Israely a, any akaiky ny ranomasina maty, any ny faritra ambany indrindra eto amin'izao tontolo izao zany amin'ny altitude. Dia ohatrohatran'izao ny andrasan'ny zareo ny ondry. Dia rehefa miteny zany izy hoe mamakivaky ny lalana rehetrarehetra zany a, dia tena reny hitantsika reny. Tsy dia hoe lalatery fa tena mihodikotina be le lalana lehan'le ondry. Dia misy bibidia. Ny fiandrasan'ny ondry any amin'ny kaikin'ny Jerosalema any amin'ny tanànan'i Davida. Dia tantarain'i Davida hoe indray andro izy namonjy ny ondry a, azo ny liona. Vonjeny Davida, azo ny bera. Zany rehetrarehetra zany ny sary hitantsika. Dia inona zavatra hitanareo koa eo amin'ilay sary? Ohatran'ny hoe tany ngazana be izy, tany hevitra, feno vato kely. Dia ahoana zany hoe mampandry ahy amin'ny any maitso izy? Zara raha misy orana any amin'ilay toerana fa dia karazana ahy maitso kely ohatran'izao mba hita. Ny tiany lazaina zany hoe Jehova no miandry ahy zao. Izy koa miandry anahy afaka 2 minitra. Satria rehefa mandroso iny a, ndraindray tenena tsefatsefany eny fotsiny misy an'ilay zavatra hohanina. Izy koa mbola miandry antsika afaka 10 minitra. Izy koa mbola miandry antsika afaka 30 minitra. Jehova no miandry ahy. Ary ny tiany lazaina koa dia zao hoe na dia tany hevitra aza, Jehova no miandry ahy. Dia manino moa izy ny toyny? Tsy hanan-java mahory aho. Rehefa dinantsika lalina izany dia tena misy zavatra tiany Davida ampitaina amintsika manao hoe zay ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Zay ny fatakarana an'io Andriamanitra io. Dia natson'Andriamanitra izy, natson'ny Baiboly hoe olona araka ny fon'Andriamanitra. L'homme selon le cœur de Dieu. Gamantsika mianakavy amin'ity marainy ity mba maniry mba ho lehilahy sy vehivavy ho araka ny fon'Andriamanitra tahaka an'i Davida. Hitantsika daholo teo ny fiainany. Dia andeha ary ho ianarantsika ny lesona lehibe ao anatin'izany hoe Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Inona no an-tsain'i Davida amin'izany? Raha jerentsika ilay izy a, dia fanambarana miloa satria Davida moa zany teraka tany amin'ny taona 710 na 310 mialohan'i Jesosy Kristy. Tany ho lavitra. Nefa fa fanambarana sahady a, fa ho avy ilay mpiandry antsika. Dia tsy iza fa Jesosy. Zao voalaza n'ity Isaia 7 ity manao hoe Isaia 7 hitantsika eo izy manao miteny amintsika hoe io mpiandry io a, io Jesosy io dia ho avy ary hitrotro atsika, hitondra atsika, hikarakara atsika, hiandry ny ondro, ny tahaka ny mpiandry ondro izy ny 112 amin'ny Isaia 7. Ny sandriny no hanangonany ny zanak'ondry ary hotrotrony eo atratrany ireny. Io fanambarany Davida io zany hoe Jehova ny mpiandry io dia efa fanambarana sahady an'ilay tenin'i Jesosy manao hoe izaho no mpiandry tsara, tsy hahafoy anareo aho. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Fanambarana sahady an Jesosy ho avy. Ary raha tiantsika ny tena hatakatra an'izany dia ahoana ary zany hoe Jehova ny mpiandry ahy, Andriamanitra ny miandry ahy, Jesosy ny bon berger. Dia ampifanandrifitsika amin'ilay voalaza ao amin'ny Deutéronomie 4:4 manao hoe menory Israely. Écoute Israël. Ny Andriamanitsika dia anankiray ihany. Zany hoe mba hafantarantsika ny tiany lazaina eto zany a, dia tsara fantatsika ny zavatra nataon'ilay Andriamanitra telo izay iray eo amin'ny tantarantsika. Ny tiany Davida lazaina fa iza moa ty Andriamanitra ivavahany Davida ity? Iza moa ty Andriamanitra izay ivavahany ity? Io le Andriamanitra tokana. Zany hoe Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Raha mandinika soratra masina tsika, Davida moa dia efa niteny mihitsy any amin'ny Salamo 107 any hoe ny Andriamanitra ny tompoko miteny tamin'ny tompoko. Efa hitany Davida sahady Jesosy. Rehefa miteny zany ny Baiboly hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ray ihany, Andriamanitra tsy anankitelo fa anankiray ihany.
ary zay mety miteraka fikorotananao amin'ny saitsika zany hoe fa iza maro anankifiry moa ny andriamanitra zany andriamanitra ray andriamanitra zanaka andriamanitra fanahy nefa ny baiboly dia miteny hoe enoy ny andriamanitra ao dia andriamanitra tokana ihany ny tiana lazaina dia zao le andriamanitra mandrakizay ray le andriamanitra mandrakizay zanaka le andriamanitra mandrakizay fanahy dia zao no lazay ny fotomponoantsika manazava an'izay hoe le Père, Dieu le Père est le Créateur, la source, le soutien, le souverain de toute la création. Il est juste et saint, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Les vertus du Fils et du Saint-Esprit sont aussi révélatrices du Père. Ao amin'io fotompolontsika io zany dia zao hoe ny ray a izy no mpamorona izy ny viany zavatra rehetra izy marina izy mamindra foa izy tsy mora sositra dia ny toetra n'Andriamanitra dia hita ao amin'ny zanaka Jesosy dia hita ao amin'ny fanahy masina ihany koa ny ason'Andriamanitra ny zanaka indray le Fils éternel existait avant la fondation du monde Andriamanitra tanteraka izy sady marina ary koa tonga olombelona tanteraka ihany koa tamin'ny alalan'ny fanahy masina aussi devenu par l'œuvre du Saint-Esprit véritablement homme Jésus le Christ ny aina teo anivontsika izy nalay mpanataka antsika izy nakatoa ary tsy nanota mihitsy nijaly izy ary maty teo amin'ny azo fijaliana noho ny fahotantsika sady nisy olo toerana antsika tsika rehetra zany tokony maty teo amin'ny azo fijaliana noho ny fahotantsika dia Jesosy io maty teo amin'ny toerantsika iza marina moa zany ty Andriamanitra ivavahana io dia le Andriamanitra maty nisolo antsika teo amin'ny azo fijaliana tonga nofo tao amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra tokana sady marina io Jesosy Kristy io ihany koa ao anatin'le Andriamanitra telo zay ray ampiana ray mira ray aony zany hoe matematika ray ampitombona ray mira ray raha fijerintsika fa hitsantsika dia mahita hoe Andriamanitra ray loha rano zavatra rehetra pahary Andriamanitra zanaka tonga nofo Andriamanitra tonga nofo io malasa saina ozy ny olona samihafa ny Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka oui samihafa fa rehefa mamaky ny Isaia 5:5 nareo dia gaga be hoe un enfant nous est né un fils nous est donné la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant Père éternel et prince de la paix dia ahoana ary zany aiza le Andriamanitra zanaka le Andriamanitra ray tonga nofo mafy amintsika mieritreritra zany tena mafy amin'ny saitsika mieritreritra an'izany satria ny Andriamanitsika dia anankiray ihany Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy toizantsika izy fa me mazava amintsika ny tiany Davida ho tenenina rehefa avy eo ozy izy ny teniny manambaran'i Jesosy eo izy no endrika Andriamanitra zay tsy hita en lui ont été créées toutes les choses Jesosy io qui sont dans les cieux sur la terre les visibles les invisibles ni fanapahana ni dignité ni domination ni autorité tout a été créé par Jésus et pour Jésus Andriamanitra ray pahary Jesosy koa nahary ny zavatra rehetra dia noforoany Jesosy avokoa Jesosy dia efa talohany zavatra rehetra avant toute chose et toute chose subsiste en Jésus na ny zavatra rehetra eto raha zay tsy misy maharitra raha tsy eo Jesosy izy ny lohan'ny fiangonana ndray resantsika le Andriamanitra fanahy masina vakiko le fotomponoantsika ary reo ny toko sy andininy manohana an'izany Dieu l'Esprit éternel a participé avec le Père le Fils à la création nahary koa zany le fanahy masina efa tao koa izy tamin'ny voalohany il a inspiré les écrivains de la Bible izy nanindry mandry ny mpanoratra ny Baiboly il attire et conduit les êtres humains dans la vérité ny fanahy masina koa dia mitondra antsika makaiza ozy izy makao amin'ny fahamarinana il les régénère ina nataon'ny fanahy masina jereko ny dikan'io teny hoe régénéré io amin'ny teny malagasy zany misy le hoe gène le hoe foto-tarazo le fanahy masina zany miditra any anatintsika dia manovany tarazotsika mihitsy manovany gène tsika mihitsy dia malasa olona hafa mihitsy tsika
miditra lalina ty fanamasiny ity manova ny foto-tarazontsika sady manova antsika hitovy amin'Andriamanitra. Dia tiako be ilay fotom-pinoantsika miteny manao hoe il donne la puissance. Ary misy mampianatra hoe puissance fotsiny le Saint-Esprit. Ny Saint-Esprit manome angovo. Satria izay zany le hoe dynamos, tena dynamite be izy, manome angovo. Io zany le Andriamanitra fanahy mandrakizay ihany koa. Niaraka tamin'ny Ray sy ny Zanaka tao amin'ny famoronana, ary io fanahy masina io no mahatonga antsika afaka manompo an'Andriamanitra. Dia gaga nareo fa iza ary ty Andriamanitra ny mpiandry ala zay ny Davida ity. Izay anambarany sahady an'ilay Jesosy izay ho avy. Tsy iza fa ilay Andriamanitra telo izay iray. Inona no tiako lazaina amin'izany mianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Antsoiny soratra masina zany tsika andinika ilaza manao hoe rehefa miteny hoe Jesosy, rehefa miteny ianao hoe Jesosy dia efa eritreretinao sahady ny Ray sy ny fanahy masina. Rehefa miteny ianao hoe Andriamanitra Ray dia efa eritreretinao sahady Jesosy sy ny fanahy masina. Rehefa miteny ianao hoe fanahy masina dia mieritreritra ny Jesosy sy Andriamanitra ianao sy ny Ray. Le fanahy masina manetry tena. Rehefa izy hoe tsy teny ho azy izy, fa hiteny ho ahy, teny anahy izy. Andriamanitsika dia anankiray ihany, tsy manana hafa tsy izay tsika. Fa Andriamanitra Ray, Zanaka sy fanahy masina. Zay mba tratra ny saiko aloha amin'ity maraina ity, fa resy lahatra fa rehefa tonga any an-danitra ho azavaina antsika zany hoe Andriamanitra telo izay Ray zany, ary eto izy. Eto Jesosy miaraka amintsika amin'ity maraina ity. Eto ny Ray miaraka amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mahirana izy zany. Aloha mangovotra mieritreritra an'izany. Hoy izy amin'ny Apokalipsy hoe fanahy fiton'Andriamanitra eo alohan'ny seza fiandrana. Mandeha amin'ny toerana rehetrarehetra. Vavaka fotsiny ianao eto dia efa miasa amin'ny fanahy masina ny ananana. Petraka fotsiny etsika dia miasa amin'ny fanahy masina. Tiako be ilay hoe manova ny foto-tarazoko izy. Manova ny zainako mba hatonga na hitovy amin'Andriamanitra. Koa raha miteny zany Davida amin'ity maraina ity dia tiako misarika ny saintsika manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy. Fa iza moa zany Andriamanitra ivavahanao zany? Ary iza ny Andriamanitra ivavahako? Inona ny Andriamanitra teraintsika mianakavy amin'ity maraina ity? Dia andeha ho jerentsika hoe ny falebiazana. Hoy izy ny mpaminany Isaia hoe asandrato ny masonareo, levez les yeux en haut. Ohatrany hoe miverina indroa zany. Efa hoe levez les yeux, asandrato, apekaro tsara ambonimbony. Dia jereo iza nahary an'ireo rehetrarehetrareo. Tsara ny andro androany. Iza nahary an'ireo, iza nahary an'ireo ankizy ireo, iza nanao an'ireo, iza nanao an'ireo. Le Andriamanitra tokana sady marina, Ray, Zanaka, fanahy masina. Aka mahafinaritra be anahy milaza an'ity zavatra ity, tena mampiaiky volana isan'andro isan'andro. Raha mijery zao nareo rehefa amin'ny alina, asandrato ny masonareo, ndraindrayntsika amin'ny hariva mahafinaritra be tsara ny andro dia jereo ny kintana. Jereo ny kintana. Dia on peut dénombrer jusqu'à 1000 milliards de galaxies. Zany hoe mahatratra firy zany, arivo lavitra ny galaxie. Galaxie zany hoe vondron-kintana. 1000 milliards de galaxies. Dia raha maka galaxie ray fotsiny tsika, ray fotsiny, 1000 milliards teo ray fotsiny nalaitsika. Firy ny isan'ny kintana ao anatin'ny galaxie anankiray, zany hoe vondron-kintana anankiray. Firy ozy izy? 15 à 250 milliards d'étoiles. Ao anatin'ny galaxie ray zany dia misy 10 lavitrisa hatramin'ny 500 lavitrisa ny kintana ao anatin'ny galaxie ray. Tsika dia niteny fa firy izy eo? Arivo lavitrisa ny isan'ny galaxie. Dia aka galaxie anankiray fotsiny tsika ao anatin'izany arivo lavitrisa zany. Dia tsy inona fa ny galaxie misy atsika, ny vondron-kintana misy atsika, atao hoe la Voie lactée. Dia raha mijery an'io la Voie lactée io tsika, dia io zany le izy raha jerena eo amin'ny sary ohatra ny boribory le vondron-kintana misy atsika. Dia aty amin'ny sisiny aty misy ny système solaire atsika. Système solaire atsika zany dia hoe masoandro dia misy planeta anankivalo na anankisivy ao anatiny. Dia raha ohatra zany tsika mankeo ampovoan'le Voie lactée fotsiny, dia mila mandeha mandritra ny 3 alina année lumière tsika vao tonga any ampovoany. Manahoana zany 3 alina 30 000 année lumière zany, manahoana zany raha andeha ho any ampovoan'ny galaxie atsika anankiray fotsiny. Zany hoe ny vitesse ny lumière anafanganam-pandehan'ny fahazavana 300 000 km par seconde ny afanganam-pandehan'ny fahazavana. Ahoana moa zany? Atsika tsaina ve zany? So dia vafanina sady aloha tsika. 3 alina kilometatra ao anatin'ny segondra raha vao vonoina zany ty jiro ty dia ampiretina. Dia ny afanganam-pandehany io zany amin'io.
nefa mba hahafahan'ny système solaire antsika mankeny ampivoany eny amin'ny noyauny galaxie antsika dia mila mandeha manao antsika 30 000 années lumière. Ny afanganam-pandehan'ny hazavana io zany mandritra ny 30 000 années zay vao tonga any ampivoany antsika ny système antsika fotsiny zay anatin'ny galaxie anankiray. Galaxie any lavitra izy. Etreto amin'izany ny Andriamanitra ivavahanao, etreto amin'izany ny Andriamanitra ivavahantsika. Izy nahary an'izany. Ahoana izy Isaia teo? Levez les yeux en haut. Ohatran'ny hoe pléonasme maverina mihitsy jereo tsara ny ambony. Izy nahary an'ireny rehetrarehetra ireny. Dia raha fatrizantsika ilay izy hoe lavitra be zany misy atsika. Tia ngamba manampy atsika azo an-tsaina zany Andriamanitra ivavahantsika zany. Ny fahazavana raha miala avy eto amin'ny tany makeny amin'ny volana dia ao anatin'ny 4 segondra dia tonga any amin'ny volana ny fahazavana. 2 segondra fotsiny. Ny fahazavana raha miala amin'ny masoandro makaty amintsika 4 minitra. Lavitra hoe manko le masoandro le masoandro aty amintsika zany 50 tapitrisa kilometatra no manalanelana antsika amin'io masoandro io. Dia ny hazavana zany miala avy any amin'ny masoandro makaty amintsika dia mahatratra 9 minitra 9 segondra vao tonga aty amintsika. Io zany. Fa raha laitsika ny kitana farany akaikytsika indrindra dia le atao hoe Proxima Centauri. Io zany ny kitana farany akaikytsika indrindra ao anatin'ny galaxie misy atsika. Raha ohatra ianao ka andeha hoany dia 4 andro ny ahatongavanao hoany amin'ny vitesse-ny lumière. Zany hoe mandeha 300 000 km par seconde ianao io zany. Mbola mila efa taona sy 3 volana ianao vao tonga any mikitana farany akaiky indrindra antsika amin'ny vitesse-ny lumière. Latsinainy talata larobia alakamisy 2 volana 2 volana 3 volana 4 volana herintaona 2 taona 3 taona zay ianao vao tonga any mikitana akaiky indrindra. Zany Andriamanitra ivavahantsika. Jereo izy fa izy nahary an'izany. Dia ozy izy ny tenin'ny salamo manao hoe raha mandinika ny olona ozy izy. Fa inona moa ny olona ny ahinao azy? Inona ny zanak'olombelona ny heveranao azy? Ny olona dia tahaka ny zava-poana, ny androny dia tahaka ny alina mielona. Any lazain'ny soratra masina. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui? Fa lazaiko aminareo fa tsika rehetra reo tena tiantsika. Tena manatenanao ani zany Jesosy zany. Tena manatenanao. Tena tiantsika. Dia manontany tena mihitsy ny salamo hoe raha mandinika ny zava-bitanao fa maninona ny olona tsiraray avy ny tena zava-dehibe loatra aminao ary karakaranao ary jerenao. Fa maninona ozy izy ny mpanao salamo. Mbola tsy vita fa mbola misy zavatra tsetsatreta tsy aritra kely système antsika fotsiny zao adin'io le galaxie lavitrisa teo sy le kitana lavitrisa fa jereo fotsiny le système solaire kely misy atsika. Fa reo planeta anankisivy reo tsy misy mifandona reo fa dia raha mitongilana kely fotsiny masoandro zany misy diso kely fotsiny dia korotana misy mipitika any anaty orbite atsika miala ao anatin'le toerana misy atsika. Fa ny fipetraka izy valo ireo zany mahavariana be mihitsy mahatonga atsika tsy mifandona mihitsy. Zany ny herin'Andriamanitra. Io tanytsika io mihodina manodidina amin'ny masoandro. Ary mahagaga mihitsy ny fidinan'izy io satria tena kilometatra ne zany vitany zany ao anatin'ny herintaona. 950 millions de kilomètres ny vitan'iny tany iny mihodina manodidina masoandro. Raha ohatra zao tsika androany miditra ao anatina fiara anankiray dia mandeha 130 km à l'heure mihodina ny tany zany dia mila mandritra ny 4 taona tsika vao mahavita ny tany ndray. 300 taona ndray tsika vao mahodina an'iny zany. Lehibe Andriamanitra. Ary ny zavatra farany nisy ny soratan'le namako zay ny arananatra zay sy Pierre. Mbola mampianatra ato moa Pierre, mampianatra ato amin'ny collège tsika dia nanoatra n'ity boky ity izy tamin'ny herintaona dia hoy izy Pierre hoe de l'invisible à l'invisible. Avy amin'ny tsy hita maso maka amin'ny tsy hita maso. Dia zao sorata amin'ny Pierre amin'ny page 77 amin'ny bokiny hoe lay planeta Neptune hitanareo io zany zay lehibe 720 mihoatra antsika tany zany. Imbalo amin'ny 50 ny tany zany ny habean'io Neptune io dia izy io tsy fantatry zareo mihitsy hoe misy. Fa tamin'ny alalan'ny zavatra tsy misy ny nahafantarany fa misy izy io. Inona moa ny zavatra tsy misy? Fantatrareo ve ny hery raha alaiko ity taratasy ity dia tokotry zao taratasy dia midina misy le pesanteur, le gravité, le hery ohatrany hoe misitona mankaty ambany. Dia izay ny nahafantarany zareo mpandinika hoe mbola misy ngeza be ao Neptune.
dia ohatratsika koa inona mahatonga antsika miteny hoe misy ny Andriamanitra misy ngezabe eo ny zavatra ataony eo amintsika isan'andro isan'andro. Betsaka no azo lazaina amin'ity marain'ity momba an'Andriamanitra fa hozy izy ny salamo hoe où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face. Andositra izy Andriamanitra. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. C'est toi qui as formé mes reins. Ianao nahary ny voako. Ianao no nambolavolahy tao akibon'ny neny. Ho an'ireo nianatra médecine aloha dia tena gaga antsika rehefa mandinika hoe manahoana reny embryon ny sela avy amin'ny ray, sela avy amin'ny reny dia lasa mivadika embryon dia lasa mivadika fœtus dia herinandro dia efa misy nify dia ny maso dia ny fo dia tena zavatra tena mahavarinana iny zavatra ataon'Andriamanitra any amin'ny madinika indrindra. Na ty latabatra ty fotsiny azy ty fitaratra ty firy molécule sy ny atome mihodina eto voafehan'Andriamanitra daholo zany na io seza ipetrahantsika io hitany daholo. Dia izay no mahatonga ampanao salamo hoe je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, satria tena lehibe loatra Andriamanitra. Koa zao ry havana malala amin'ity marain'ity raha mitenitsika hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy manana zava-mahory aho. Ozy io tenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romana 8:20 io hoe be dia be ny olona rehefa ho avy Jesosy tsy anakalahatra mihitsy. Be dia be zany ny olona amin'ny andro farany zany tsy manakalahatra hoe fa maninona kay zany tsy nanaiky an'Andriamanitra ho Andriamanitra, fa maninona kay zany tsy nanaiky an'izany, tsy manakalahatra izy satria ny fahatsaran'Andriamanitra zay tsy hita maso dia hita maso mihitsy hatramin'ny namoronana n'izao tontolo izao ka tsy manakalahatra. Fa sady an'Andriamanitra tsika satria izy namonjy antsika, sady an'Andriamanitra tsika fa maty antsika teo amin'ny asijaliana, sady an'Andriamanitra isika satria tena miasa ny anatintsika izy manova ninona ozy izy ny fototarazo tsika amin'ny alalany fanahy masina. Tsy anakalahatra tsika raha iteny hoe non za tsy an'izany tsy mpiandry azy zany Andriamanitra. Nahoana moa ny verenantsika izay Davida nyresaka an'izay satria nahoana tena zay ny fahatsapany ny fiarahany amin'Andriamanitra. Aminazy zany tsy amin'ny tenitsika hoe tsy injery-manitra fotsiny hoe Jehovah mpiandry ahy, tena miainana iny zany, tena fatana iny fa nametsika eo izy ao anatin'ny 10 minitra dia Andriamanitra ny tompon'izay. Raha mandroso eo fotsiny izy dia efa an'Andriamanitra. Na ny vaky tenao ataonao rapitsy maraina ary nefa fantatra Andriamanitra. Fantany sady ny fihetseham-ponao afaka herinandro dia fantany hoe mila an'ity teny ity ty zanako ity, mila mahita n'ity olona ity ty zanako ity. Zany angeny Andriamanitra ivavahantsika. Ary raha miteny an'izany tsika hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Tena lalina zany ravana. Tena lalina zany tiany zany ary miantso antsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao zany hoe andeha. Hozy izy ny teny manao hoe le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Tsika rehetra ireo nivoaka tamin'ny raha anankiray ihany. Raha menamena daholo ny raha antsika eo, tsisy mangamanga na maintimainty fa mena daholo. Raha ray, rasy anankiray tsika hozy izy ny Baiboly. Il a fait que tous habitent sur toute la surface de la terre. Dia tiako be le lazainy eo manaraka eo hoe il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny olona rehetra hitady an'Andriamanitra, qu'il s'efforce de le trouver. Ny olona rehetra dia tena hiezaka hitady an'Andriamanitra. Maninona hozy izy? En tâtonnant. Tena mitsapa ianao aiza an'Andriamanitra, tsy hitady tena mitsapa ianao zany. Kanefa hoana hozy izy? Bien qu'il ne soit pas quoi? Loin de chacun de nous, car quoi? La vie, le mouvement et l'être. Ao amin'Andriamanitra na fahatsika miaina amin'ity maraina ity ary mahatsapa an'izany Andriamanitra zany. Tsy lavitra izy, eo izy. Hitady anareo izy dia ahoana hozy izy? Dia ho hitanareo ao, rakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Io Andriamanitra io nahary antsika zany, anazy zany ianao satria izy nahary anao. Anazy ianao satria izy maty anao. Anazy koa ianao
satria ary ty ny tena fatelo izy manavoanao manova an'le fotarazo amin'ny alalany fanamasina anazy ianao ty dimension farany ty no amaranako nyresaka amin'ity marainy ity tena ankeza be io zavatra fatelo io hoe nahoana moa tsika nohariny baiboly amin'ny ondry isy anankiray zay tena nyteny hoe ny ondry ange ozy izy ny tena biby ina ny hitanareo amin'ny ondry aloha fa nahita ondry fe nareo io zavatra manaitra nareo rehefa mijery ondry nareo ny rambony inona ny zavatra magaga amin'le rambon'ondry ngeza be ny rambony misy zavatra manaitra nareo koa ve akoatra ny rambony le volony aona matavy kely son calme sa douceur zay le toetrany zany tsotra be le izy calme le biby dia indraindray raha misy mandinika hoe ohatrany somary adaladala kely ohatra mivendrambendrana ny ondry dia satria maninona dia hoe izy ohatrany manara-dreny rano fotsiny izy ohatrany mandendeha fotsiny mirenireny tsy fantany zay aleny mirenireny tsy fantany zay aleny dia hoariny baiboly amin'ny ondry tsika hoariny amin'ny ondry tsika zany hoe tsotra loatra tsika kalma doka nefa koa tsika mirenireny re tsy fantary tsika kory zay alentsika zany ondry ohatra misy zavatra hengo afy zany manoto manoto ok fa zay zany hoe ny tena mafiavaka io zany dia ohatrany hoe ohatrany adaladala kely izy io mandeha amin'ny fotsiny dia zay nanoharan'ny baiboly atsika dia ozy izy jesosy hoe je suis le bon berger je connais mes brebis fantatro ny ondriko et elles me connaissent fantany aho comme le père me connaît et comme je connais le père je donne ma vie pour mes brebis et j'ai encore d'autres brebis. Jesosy zany teny hoe mbola manana ondry koa za mbola manana ondry qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Matsapatena avy anao fa ondriny Jesosy amin'ity marainy ity matsapatena avy anao fa ianao le ohatra mandendeha kely zay dia ohatrany fa mbola misy anazy koa esan'ny fanamasina miasany amin'ny fototarazony reny koa izy ozy izy hoe ateraky ny rano sy ny fanahy ozy izy hoentino anazy reny tsika koa fa maro amintsika nefa nateraky ny rano fanahy fa manao ny asa atao anatytsika izy hoentintsika dia any amin'ny farany ozy izy berger anankiray fotsiny mpitandrina anankiray fotsiny mpiandry anankiray fotsiny no mpitondra antsika dia Jesosy dia tsika zany tsy afaka mitsara an'le sasany ihany koa satria mbola miasa any koa ny fananadreo jereo reto izy hainareo moa ny tantaran'le mouton de panurge le tantaran'le mouton de panurge zany nisy olona ohatra nanana felonana n'le ondrin'le olona nanana felonana izy dia nataony lasa izy mividy ondry anankiray fotsiny dia nazerany taondavaka dina nataon'le ondry rehetrarehetra lasa nyrotsaka tany daholo zay ny toetran'le ondry manaraka fotsiny dia mila mpiandry zany izy zay le mouton de panurge tsika tsy afaka manao mouton de panurge manaraka fotsiny fa rehefa misy liona koa mitady amely tiako be le sary ataony Davida hoe niady nalahy zany nataony Jesosy atsika rehefa miesaka ny devoly mandrapaka atsika tonga Jesosy tonga Andriamanitra Jehovah ny mpiandry tsy manan-java mahory tena miteny an'izany tsika zany tsy tena hoe tsisy madilana ho tetenina rehefa miteny an'izany tsika tena mifotsika mihitsy nitenenantsika an'izany hoe tena zay neny Andriamanitra hoe tsy amelanao irery tsy amelanao very. Dia zao namarana ny Davida ny salamo lava indrindra amin'ny baiboly nafinatra fa ny salamo ny teny am-piandohana hoe lehibe ny famindrapony dia zao namarana lava be ty salamo ty ozy izy hoe za ange ozy izy ohatran'ny ondry mani ihany je suis errant comme une brebis fanao izy izy cherche ton salut tadavo a Jesosy io tadavo Andriamanitra satria za tsy manadino ny didinao za tsy manadino ny torohevitrao za tsy manadino anao tadavo tiako mampahiry antsika mianakavy amin'ity marainy ity hoe eo ny mpitandrina eo ny loholona eo tsika mianakavy fa Jesosy ny tena mpiandry atsika rehetra eto izy ny tena paster eto izy ny tena mpiandry atsika eto za matahotra rehefa mahita nyity toko sy andinina amin'ny baiboly ity ozy izy hoe l'Éternel a dit frappe le pasteur frappe le berger dina zatra mitranga les brebis disperse tena matahotra hoe
ho asiany devoly zany ny mpitandrina dia miparitaka ny ondry fa rehefa nijereko ndray ty lalana ty dia ay Andriamanitra no miteny an'izy tya amin'ny Jesosy fa voalohany aloha rehefa nametra-panontaniana tamin'ny Petera izy dia hoy izy hoe moty hava ianao dia inona navan'ny Petera anazy inona nitenen'ny Petera anazy tsy fantatrao fa tiako ianao dia rehefa mitoy nantany any Jesosy moty hava ianao Petera dia namaly izy hoe fantatrao fa tiako ianao nahoana teny Jesosy rehefa miteny an'izay izy andraso ny ondriko andraso ny ondriko dia tonga indray ny fantelo moty hava ianao Petera Jesosy fantatrao ny zavatra rehetra ao izy andraso ny ondriko raha misy zany amintsika eto milaza fa tian'i Jesosy dia maninona tokony andro ny ondriny ny ondriny ny andro ny ondriny fa hany ny ondriko atson'Andriamanitra amin'izany tsika fa soa ihany fa hoe tsy asio mafy ny pastera fa Jesosy kay le nasiana mafy iny nasiana mafy kay Jesosy hoy izy le tokony sy andiny Jesosy mihitsy no miteny anazy zao no lazainy Jesosy je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute car il est écrit je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées rehefa nombona teo amin'ny ansy-fijaliana zany Jesosy dia miparitaka ny ondry fa ny zavatra mahafinaritra ao amin'toy an'le Zacharie dia zao et je tournerai ma main vers les faibles zany hoe zay rehetra makany amin'Andriamanitra zay rehetra matsapa tena fa kely ery ka miverina amin'Andriamanitra rehefa maty iny Jesosy dia ho raisin'i Jesosy avokoa fa betsaka ange ny olona mampalahelo amin'izao fotoana izao na tonononao aminazy hoe maty anao Jesosy tsy tsapany zany mila mivavaka be mihitsy fanamasina mba hiditra any amin'ny sainy mivavaka hoe tianao ne Jesosy i Jesosy eny hoe mbola ahafahanao mandehandeha io hoy izy ny fampitsaliana na azotsika fiadanana noho ny anjera taminy na afatsika mipetraka eto aran-dramaraina raha tsy nanolotra any any Jesosy aizy tika je me tournerai vers les faibles aussi engany hoe fandriko amin'ity maraina ity mba anatona an'Andriamanitra tsika tena hitady tsika ary tena hoy izy hoe raha mitady nareo dia ahita hoy izy mba tena ilan'Andriamanitra tsika ary ka tena hiakin-doha amin'Andriamanitra dépendre de Dieu satria voalaza eto hoe sala amin'ny pastera anankiray hoy izy ho jereko tsirairay ny ondriko jereko tsirairay raisiko reny hoy izy dia ho karakaraiko hoy izy j'aurai soin moi-même de mes brebis je vais soigner leurs blessures je vais prendre soin d'eux mahafinaritra ny rehefa sabaty tena tiako rehefa sabaty isan'andronandro rehefa misy fiaraha-mivavaka ny am-piangonana dia mahatsapa hoe eo foan'Andriamanitra mikarakara antsika manasitrana ny areti-panahytsika manasitrana ny alahelontsika mahafinaritra le mivavaka afaka manao amenina amin'izany ianareo tena hoe tena mikarakara antsika ne zan'Andriamanitra zany dia ny antso amin'ity maraina ity zany dia raha temba authentique tsika rehefa miteny an'izany l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien dia mba hiteny dia mba tena mba hitady an'Andriamanitra tsika tena anoatra ny Davida teo hoe cherche ton serviteur je suis une brebis errante mais je n'oublie pas tes commandements mba ondriny daholo tsika mba raha misy eo amin'ny lalan'ny fanoloran-tena zany dia aza misalasala manaraka an'Andriamanitra manolotra ny fonao sy ny fiainanao an'Andriamanitra raha misy moa mbola eny an-dalana misy moa dia efa nanolotra ny fotsika ka raha nanao ohatra n'le ondro somary riko kely ndeha hiverina any an-trano any amin'ny dada fa tsy hanan-java mahory tsika raha miaraka aminazy Andriamanitra ny omba tsika mianakavy rehetrarehetra mba ho tia azy hiakina aminy ary atsapa fahondriny amen voilà terisiko ho teny farany io mba ho tsodrano rehefa avy eo miresaka an' Jesosy koa le grand pasteur des brebis dia tsika hiaraka hitsangana hirany hira hoe fitiava tsy mamanam-petra no fitiavan'Andriamanitra tsika nous allons nous lever nous allons chanter ce chant qui nous parle de cet amour infini que Dieu a pour nous c'est un amour qui ne change jamais qui reste le même c'est un amour éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
fitiavan tsy mba manam-petra fity tsy mamiova fa mitoetra ny fitiavanao ny Jesosy tomponaio de fity mandraky izany kuna inonare mety hitranga na omaintire ny lanitra na manga oazo nikanao ry Jesosy hatrizao sy ho mandraky izay dory fitiavan tsy mba mila tamby fity tena feno mananamby ny fitiavanao ry Jesosy kinaio ka fitizay tena soa kuna aiza no hitoe